Miarahaba antsika vahoaka malagasy efa eo ambony io moa ny lohateny zavatra ho resahantsika androany de mahakasika ny député Andriamatoa Gasikara Fenisoa zay azo lazaina na be resaky ny maro tao anatin'ity herinandro ray manontolo ty sy hatramin'ny siany fivoriana teny amin'ny Assemblée nationale. Ka zay mitondrako ny fomba fijeriko eto mahakasika an'izay point rehetra zay niresahan'olona be da be maromaro no point resahan'olona momba anazy azo lazaina hoe 80% moa de hoe fanaratsiana amin'ny député Gasikara Fenisoa ny akamaroany. Ka itondra ny fomba fijeriko sy ny faneho-kevitro za eto mahakasika azy. Isorana mialoha isika zay iaino sy anaraka hatramin'ny farany itika famakafakana sy analizy kely zay nataoko ty. Voalohany indrindra de zao azo lazaina sy azo ekena fa ny manaratsy an'ny Gasikara Fenisoa amizao de ny mpanaradia n'Andriamatoa Marc Ravalomanina de ny team zany, ny ao anatoko team sy ny mpanaradia ny Andriamatoa Marc Ravalomanina. Tsy azo lavina zany fa zay ny zava-misy. Satria nahoana ny resaka fanatisma zay efa nolazainy Gasikara tao fandarina Solanga no manjaka loatra amitsika malagasy amy resaka politika. Isika dia manompo olona fa tsy manompo foto-kevitra, manohana olona fa tsy manohana foto-kevitra. Izay ny tena problème atsika amy vahoaka malagasy mpanaradia ny antoko politika na aiza na aiza io na iza na antoko politika iza na politika na iza de izay tsy manompo sy manohana foto-kevitra fa manompo mpitarika olona en personne. Ary tena marina le izy, ary misy profo araky nambarany Gasikara tao hoe misy antoko ray lehibe natanjaka teto Madagasikara taloha fa rehefa tsy eo tsony lay mpitarika de matatry amin'ilay antoko. Profo mazava zany fa tsy lay foto-kevitsy n'ilay antoko no misy fantohan'ny vahoaka malagasy fa lay olona mpitarika en personne no topoiny sy lanjainy. Na mety na tsy mety nataon'le in'olo iny de fa iny no topoiny sy lanjainy. Ka eto de te marina an'izay raha vao nanomboka ny fanaratsiana ny Gasikara Fenisoa dia vao marina fa ny mpanaradia ny Andriamatoa Marc Ravalomanina sy ny team ny tena manaratsy azy voalohany nohon' zay resaka fanatika zay. Ary efa voaporofo koa io tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo tamin'ny fanaratsiana an'Andriamatoa sy teny zay nodradradrainy mpanaradia Ravalomanina sy ny olona ao amin'ny antoko team Madagasikara fa ny citron ihany no orange. Zany no voizina hoentina hanaratsiana any Andriamatoa sy teny Randriasolo ny aiko. De mba tokony ho tonga saina isika mpanaraka ny Ravalomanina sy tsika ao anatin'ny team hoe tsy voaporofo ary tsy marina lay zavatra noresahantsika tamin'ny fotoana aiza zao Andriamatoa sy teny Andrianasolo ny aiko amizao. Tsy mbola izy io miaraka amin'Andriamatoa Ravalomanina aiza zany le nanaporofo an'ilay zavatra novoizinareo tamin'iny hoe citron ihany no orange. Midika zany diso be ny eritseritsanareo tamin'iny fa hatramizao de mbola mpanohitra mbola vao maika lehibe ny mpanohitra aza Andriamatoa sy teny Andrianasolo ny aiko ary mbola io miaraka amin'ny Ravalomanina ary mbola niantso any Ravalomanina ilatsaka be ny tanàna. Zany ve tsy mahatonga saina anareo team sy ny mpanaradia ny Ravalomanina de mbola izy koa io averinareo amin'ny Gasikara Fenisoa io ny resaka fanatika. Tsy aleo ve misy anjany mba ho fanampy ny hery amin'ny Marc Ravalomanina? Tsy voatery hoe tsy fidy any Marc Ravalomanina anao rehefa eo Andriamatoa Gasikara raha ohatra hoe hanana finiavana ilatsaka be ny tanàna. Vao maika mahatsara zavatra izany mba tsy azahoany mapara vato satria zay tsy azoazon'ny Marc Ravalomanina fidy an Gasikara zay tsy azoazon'ny Gasikara mandeha fidy any Marc Ravalomanina. Vao maika tsara zany
mba tsy andreseny mapara amizay fotoana zay fa io fanompona olona io foana problème tsika gasy amy resaka politika. Io fanompona olona io fanatisma io, de raha vao misy olona mijoro mitovy ny foto-kevitra de hamoronina zavatra rehetra io, nefa tsy mipasy akory nefa le zavatra tianareo apita. Zay ny zavatra tsy averiko foana, voapiro fa tsy marina lay nindraindranareo hoe citron ihany no orange. Bo io pirofo, io hitanareo mitoka amy tente fa tsy pirofo, bola io mpanohitra Andriamatoa sy tena, bola miaraka amy ravalimanina io. Aiza lay feo zao hoe citron ihany no orange nidradradrainareo no entina naratsina sy tena fotoana iny, de hatombokinareo koa amin'ny ny gasikara feny soa zao izy io. Mazava be ny resaky gasikara feny soa teo, mazava be ary raha ohatry anazy daholo ny député rehetra eo Madagasikara misy fiovana tsy ela eto Madagasikara, fa isika ihany vahoaka malagasy ihany koa no manao fiteny diso, fihevitra diso foana. Raha misy olona manoa ny hevitra de fiarovana an'ilay olona tompona hoe sao de aresy an'ilay olona tompona ty de andeha hanaratsy an'ilay olona. Non, tsy zany fanaovana politika, tsy zany ny foto-kevitra mpandrosa Madagasikara. Aza manompo olona, aza manompo, rehefa tianao le olona tohananao de tohano izy arakevitra, fa aza ratsina ny hafa zay manana foto-kevitra hanatsara ihany koa. Zay zany le zavatra tiako tenena fa diso fijeritsika vahoaka malagasy, nareo amty indrindrandrindra raha mihevitra hoe fa gasikara dia hanoana fitondrana rapitso na afaka pitso raha ny analyse nataoko amy zavatra nyroasany rehetra. Au contraire aza izy miady ny zavatra tokony hisy, satria raha ny fitondrana amizao de reo député reo zany raha lany io tsy haiko na efa lany izy zay le hoe tsy mahazo mandeha manao tatitra ivelan'ny district nahalany anazy ny député, de horava zany zay resaka zay anaran'ny député reo nanomboka tany amy republika voalohany hatramizao tamy fitondrana ty mapara ty zany no andravandreo hoe député de Madagascar, fa amizao zany de ho lasa député de district. Voilà, zany ve zavatra ankasitrahanareo amy tim ve zany andeha hanaratsianareo ny gasikara miady amizany zavatra ohatrany zany. Ohatran'izay le zavatra tiako teneny mba engavina isika mpanoana ny ravalimanina sy mpanoana ny temareo mba tsy ho hanao fomba fijery fanatika foana, fa hoe jereo hoe ina foto-kevitra mety azo apraisy na foto-kevitra ty mitovy, misy fomba fijery mitovy ao, de mba tokony hoe mba ifanoana fa tsy andeha tonga de hanaratsy ohatran'izao soatran'izao. Zay ny zavatra tiako tenena fa averiko foana fa raha ohatry ny gasikara feny soa daholo ny député rehetra eto Madagasikara misy fiovana, nefa espèce rare nahitatsika olona ohatry ny gasikara feny soa. Zany tenanareo amizany, espèce rare ho atsika no ahitana olona faharoa ny gasikara feny soa raha ny fanaovana politika eto Madagasikara sy ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-voninahitra, fa tsy misy fitiava-tanindrazana ny akamaroan'ny député zay ao anatin'ny lapa io ao. Zany n'olo tokony tohana tsika tima zany, tohanina firaisakina na miteny azy izy misy antony ane matoa izy nihiditra troisième position no ny fahitany an'izay zavatra hoe zao ny toetra mipiaraka amy ty mato hoe manompo olona fa tsy manompo foto-kevitra, fa raha nijery hoe foto-kevitra nareo tokony tsy hisy ny fanaratsiana ny Andriamatoa Gasikara de foronina daholo zavatra rehetrarehetra io. Mampalahelo fa raha izany ny toetra haitsika malagasy, vahoaka malagasy mpanaradian'ireo mpanao politika reo tsisy raha zavatra manjary, tsisy zavatra manjary ary vao maika manome vahana lay fitondrana sy lay antoko zay hankalaitsika amizao fotoana zao. Ka samia mieritreritra, samia mandinika fa ajanony le resaka fanatika zay. Faharoa manaraka an'izay amy lafiny ray de fa maro ihany koa ny lesina hita hoe hitodika amin'ny Andriamatoa Gasikara feny soa za eto
hoe raha misy ny vahoaka malagasy l'autre côté tsy de azo anomezana tsiny ny vahoaka malagasy any koa de misy karay zay hita pirofo hatramizay fa nisy hatramizay ny olona nantenainy vahoaka malagasy hitondra fiovana zany hoe mpanao gazety mitovy aminao ihany koa fa nandiso fanantenana malagasy avokoa izy roa vavy reo voalohany madame Ontina Real izy moa tsy ny sapon zany madame Ontina Real zany nanao bravo zany amin'ny fitsikirana fitondrana amin'ny filazana zavatra marina ifanitsina miteny mahitsy ny rehetrarehetra tao amin'ny TV Plus tamizany andro zany fa rehefa nahazo voatendry ministra izy de mikombona nanomboka teo ny fitenenana tsy henontsony nandiso fanantenana ny vahoaka malagasy ty Ramatoa ray tamy maparatika Andriamatoa Lalatina Ramatoa Lalatina Rakotondrava tsy nanao bravo zany Lalatina Rakotondrava zany nantenako zao azy nanao bravo azy tena tsy tapaka miainy ny fandarany fa rehefa tafiditra tao anaty fitondrana de izy io nandiso fanantenana vahoaka malagasy io ihany koa ka tsy amenatsiny ihany koa zany le malagasy sasany manana doty fa fanteliny ianao zao da mipetraka amizay le fanontaniana hoe ihanaradian'ireo olona voateny teo aloha teo ve ianao sa tena hoe hanafotokevitsy anao tena hoe na anatin'ny fitondrana na voatendry ministra rapitro de tsy maintsy hoe tsy miova amin'ny fotokevitra zay ny joroako zany mampampametra mpanontaniana ny malagasy aby zany mahatonga ny aiay kanjaranao zany no manamafy an'izay manamarina an'izay mandiso an'izay anatrehany vahoaka amin'ny asa zay ataonao andavanandro eny amin'ny Assemblée nationale ary mamerina an'izany foana ny vahoaka malagasy mba tsy hatadidiany malagasy reo roa olona roa tonta nahatenainy malagasy lazaiko reo roa vavy reo tamin'izany fotoana izany fahatelo farany angamba ny amaranako azy dia ilay point ray zay tena manimba ny sainy malagasy ihany koa fa zaho aloha tsy afaka nanamarina an'izany na nadiso an'izany satria zavatra tsy nanako proof le izy de noho lay feo mandeho fa lay olona zay fahankalainy malagasy efa malaza olona malaza no lazaindreo fa ao an-damosinao sy mpamatry volanao zany anisan'ny ayainy malagasy ka hoy aho hoe tsotra amiko raha tamy toeranao Andriamatoa Gasikara Fenisoa hoe tsotra le izy lazao amy vahoaka malagasy tsy misy ambahamba ohatrany enina tsia zay lezainao hoe tsy olo tsy miara-miasa amin'ny olo eo anao tsy mamatry volanao io olo eo fa mifotokevitra zao samy rera ary porofoy fa nareo vahoaka porofoy fa nareo vahoaka ny patron fa tsy manana patron hafa tsory amy vahoaka malagasy amy fomba fiteny tsotra fa tsy miolakolana izay zavatra zay mba hampadio anao eo anatrehany vahoaka malagasy zay ngamba no zavatra tiako tenenina sy mba afatra kely amin'ny Gasikara Fenisoa satria ireo point reo no tena ananany vahoaka malagasy doty aminao satria no io feo nandeha io hoe tsy hay na marina na tsy marina fantaniana petraka ka ianao zay antefany zay amin'ny resaka zay no mila miteny direct mahitsy ohatran'izay mahazatra anao fiteny mahitsy hoe tsy miara-miasa amin'ny olo eo ary tsy mpamatry volana io olo eo vahoaka malagasy matoky efa zaho Gasikara Fenisoa de ianareo vahoaka no patronko fa tsisy patronko hafa zay ngamba no fanazavana sy fomba fijery hoentiko androany ka eto de hiteny hoe diso fihevitra isika indrindra nareo ao amin'ny team zay milaza fa hanona fitondrana ankolaka i Andriamatoa Gasikara diso fihevitra nareo fa resaka fanatika no sy fanompona olona no tena problema nareo team sy mpanaranteny Ravalomanana ka na izany na tsy izany zany akory tsy mahasakana ny safidinareo
ifidy Andriamato Ravalomanana amy be ny tanàna. Tsy masakana velively zany, fa aza hosorana fotaka lay olona mitondra foto-kevitra tsara hanovana ny fiainam-pirenena. Aza diso adversaire isika ao amy team, iangavina. Fa zany foana problème atsika ao, diso adversaire foana. Noho ny resaka fanatika zay, ajanono ty resaka fanatika ty, iangavina mihitsy fa manimba zavatra maro, ajanono fanompona olona. Fa raha fa misy manome hevitra ka hoe tena mafondra, azo voapirofo fa tena hoe tena tsy misy fiatsaram-belatsia, de mba tokony tohanana zay iraisan'ilay inona moa nananganana an'ilay firaisan-kina. Fa mino aho fa raha ohatra tsy manao fihetsika ratsy ianareo tsy maintsy hiaraka foana na na misy troisième position, misy deuxième position, tsy maintsy tafaraka foana. Ohatrany profo, ohatrany firaisan-kina zao, izy naneriteritra an'izany hoe hisy zany firaisan-kina zany taty aoriana. Fa rehefa mba mitovy foto-kevitra ijoroana, de zay hevitsy maro mataka-davitra. Misaotra tompoko.